misedra sakana kosa amin'izao fotoana izao ny tetikasa ranobe fitrandrana ilminita izay kasain'ny orinasa Toliara-Santsa ho toto-saina any atsimony Madagasikara. Ny resaka mikasika izany indrindra ireo tompony andraikitry ny orinasa raha niona tamin'ny filohan'ny antenimieran-dola Rivo Rakotovao tamin'ity androany ity. Marco Antoine no mitatitra ny vaovao. Irasandra tompony andraikitra ambony anivon'ny antenimieran-dola nanotaren'ny filohan'ny Rivo Rakotovao androany ireo mpitatana ny tetikasa ranobe avy amin'ny orinasa Toliara-Santsa. Fotoana izay namariparitana ny tetikasa fitrandrahana ilminita any amin'ny faritra atsimony Madagasikara ary koa noentina andresana ny zava-misy any an-toerana amin'ny sakana sasantsasany amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Raha ny vaovao azo dia anisany miteraka olana ny fametrahana fantsona sambo amin'ny toerana iray ao an-daboy. Anisan'ny sakana izay tsy maintsy natao amin'ny fiangonana antenimieran-dola ireo mpitatana ny Toliara-Santsa. Maro zany manana standard international izy ireo fenitra sy fepetra eran'izao tontolo zao kanefa anatina firenena anankiray dia manana ny fombany, manana maizy azy, manana fahaseranany ihany koa. Dia tokony jereny zany zay amin'ny lafiny sosialy ataovy meloa le sosialy le etaetan'le olona mba hialan'ny aya hoe olona miaro ny tombotsoa fotsiny aloha zany tsy maintsy aketsika kosa nefa anatin'ny fandraraha matoa izy mandraraha zany mitady ny tombotsoany ihany koa izy fa tsy tombotsoany tokony fanipaka zany any ahafahantsika mandroso tsika tokony manaiky zany ao anatina resaka matianina fa tsy mifanipaka foana akory ny tombotsoana mpametra vola sy mpampiasa vola sy ny olona tompotany eo fa raha vao zay foana no antsika miady dia inona ary no ataontsika hijanona tsika tsy manana oentina hitrandrana izy fa zany rehetra zany tsy maintsy atamatra zany aho koa tena ngeza be mihitsy ny aty amin'ny sena izay manana andraikitra lehibe eo amin'ny fampifandresana zay fa vetina mandeha zay toe-tsaina zay hoe tsy tokony atao intsony ialana mihitsy ty eritreritra foana hoe rehefa misy olona ampiasa vola eo mitondra fitaovana eo dia fanohatra amin'ny tombontsoan'ilay mponina zay miaina eo. Anjara fanjakana mampiray an'izany mampisongadina an'izany fa anisan'ny lalana anankiray ivoahantsika amin'ny faritra amin'izay. Na eo azy zany dia nanamafy ny mpitantana ny Toliara-Santsa notaren'Andriamatoa Jules Clésio fa fotoana nanazavana ny tetikasa ary namoahana ireo tombotsoa ara-tsosialy sy ara-toe-karena entin'ity tetikasa ranobe ity izy ireo manana fa tetikasa mitetina $300 ity apetraka ny Toliara ity.